Andriamatoa Leonidas Tezabsidis kosa izay ambasador'ny vondrona Europeanina eto amintsika dia nilaza fa ny fametrahana ny governemanta no dingana ahafahana manala ny sazy sy manomboka ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana miaraka amin'ny vondrona Europeanina. Vola raha vao avy hatrany eo amin'ny sariny tsiry Rakotarson. Dingana lehibe ahafahana manala ireo sazy napetraka ny vondrona Europeanina ary manomboka ny fifanaram-piara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny fametrahana ny rafitra amin'ny Repoblika Fahefatra. Andrasan'ny vondrona Europeanina manokana ny fametrahana ny gouvernemanta araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Leonidas Tezabsidis. Momba io dia nilaza ny ambasador'ny vondrona Europeanina fa tsy mora ny dingana hirosoana amin'izany. Efa nandalovana hoy izy ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka, efa mipetraka ihany koa ny antenimieram-pirenena na dia misy aza ny lesoka hita. Fa ho an'ny vondrona Europeanina dia anjara filoham-pirenena sy ny mpanao politika malagasy manatanteraka ny fanendrena Prime Ministre. Il y a des étapes très importantes qui ont été franchies, l'élection crédible de président et l'élection crédible aussi, malgré les faiblesses, d'une Assemblée nationale. Les étapes qui sont nécessaires à franchir avant le retour à l'ordre constitutionnel et la levée des mesures restrictives de l'Union européenne, c'est la nomination, désignation d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement. Ceci va prendre le temps que les présidents et les autres acteurs trouvent nécessaire. Il ne faut pas se précipiter, mais c'est une question qui vraiment... C'est une question malagasy. Ny vondrona Europeanina izay nanamafy ny fahavononan'izy ireo hanohana Madagasikara va tamin'ny vao mipetraka ny gouvernementan'ny Repoblika Fahefatra. Mizotra ny fanatanterahana ireo tetikasa mivantana am-ponina izay tanterahan'ny vondrona Europeanina ao anatin'ny famatsiam-boly 10e Fed izay mitetina hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro. Azo antoka ihany koa ny azon'ny Madagasikara ny 11e Fed izay famatsiam-boly mitetina hatrany amin'ny 5,7 tapitrisa ariary rehefa mipetraka araka ny lalàna ny gouvernemanta hoy Andriamatoa Leonidas Tezabsidis. Le montant qui est prévu sur le 11e Fed, qui concerne les années 2014-2020, est de 455 millions. C'est un montant initial sur 7 ans. On verra bien, il y a des points de revue, à mi-parcours, fin parcours, et on voit les besoins, on voit la capacité d'absorption des différents pays. Nizaniza ny Prime Ministre dia vonina ny fiara-miasa ve ny vondrona Europeanina. Momba io fanontaniana io dia nisorita ny vondrona Europeanina fa tsy mijery olona izy ireo fa ny rafitra ny zava-dehibe ho azy ireo. Ce n'est pas les personnalités elles-mêmes, ce sont des institutions et la manière conforme aux lois de Madagascar qui sont utilisées pour l'installation de ces institutions. Ny vondrona Europeanina izay manamafy fa ny fanohanana ny rafitra manaraka ny demokratika no tanjona ho azy ireo.